Dia manonona ny fahasoavan'ny tompo sy ny fiadanany indray eo amintsika rehetra ny amin'ny fanohizana ny lesona izay efa nianarantsika indray tamin'ny tapany maraina iny zany. Zavatra nianarantsika dia inona ny zavatra nidirantsika? Efa tonga indray zany tsika aty amin'ny fiangonana Tiatira, efa vitantsika ny lesona Pergamosy. Ka alohan'ny hanaovana ny famotinana sy dirantsika amin'ny lesona manaraka dia manasantsika hiaraka hivavaka izany. Hivavaka tsika ray. Jehovah'Andriamanitra ray io, mankalaza anao izay mideranao ary manome voninahitra anao. Misaotra ray randratrana ray ity fotoana ariva ity izay ahafahana hiara-hianatra sy handinika ny teninao. Ko mangataka aminao sahady izay ray io, aoka ray nivotry ny fanahinao nirotsaka aminay mifahafenona. Ka izy no mpianatra anay ny teninao. Satria tsy amin'ny fahendrenana, amin'ny fahalalana no fanamanao izany. Fa fanahinao rery ihany Jehovah Tompom-baro. Ataovy ambavako ray io ny teninao ary ataovy an-tsaiko. Ahaizako mampita izany amin'ireto vahoakanao. Dia aoka ny fanahinao hiasa amin'izy ireo tanteraka ny sitraponao. Dia aoka Jehovah ianao ny teny fa izay zahangina kosa. Aoka ray ianao ny sandratra fa hietry ty mpanomponao. Mifona aminao ihany koa izay ny amin'ny fahotana sy ny tsy fahamendrena rehetra. Izay mety vitanay tao anatin'izay fotoana ny sarahana izay. Ka ninona ataonay ray, ka tsy araka ny sitraponao dia hifonanay aminao zany. Mamindrafo aminay ray io mamela ny lokay renao. Mangataka aminao zay Jesosy eo divy amin'ny ranao zay ho afa-pahotana, sasao amin'ny ranao zay Kristy ho afa-keloka. Ary eo ka tompo le fanainao masina ny tantananay ho amin'ny marina rehetra. Arov izay mifakam-panahy, filaninofo sy ny fanondriny. Aoka eo mbany fiarovanao ihany koa Andriamanitra izao fampianarana izao. Sy ny toerana izay andrenesana izao fampianarana izao. Na ny fifandraisanay mba tsy hananastana fahefanana dia kely azy. Ireo ka andranao ihany koa andrakitra ny tsiraray avy ka hiaro ny tsiraray avy amin'ny loha sy amin'ny ratsy rehetra. Dia miteranao izay ray mankalaza anao izay ary manome voninahitra anao. Dia mampianarana iray ny teninao indray amin'ity anio ity. Fa voninahitra izay mpanomponao. Ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Amen. Losindray ary tsika amin'ity tapany ariva ty ny amin'ny lesona izay nianarantsika ary. Tafiditra zany tsika zao ny amin'ny fiangonana Tiatira. Tonga aty amin'ny fiangonana Tiatira zany tsika zao. Ka inona moa no zavatra andresantsika tamin'ny tapany maraina iny? Zavatra andresantsika zany raha mamitana kely fotsiny zavatra nijerentsika farany dia zao hoe inona ny nakasitrahan'i Jesosy amin'ity fiangonana ity? Nakasitrahan'i Jesosy izy tamin'ny asa izay nataony zany. Ary raha nisy ny fiangonana hoe navita asa lehibe zany dia ity fiangonana ity navita teny hoe asa lehibe. Inona moa le asa izay nataony fa le asa fanasoavana zany. Izy zany teo amin'ny lafiny asa zany izy tena navita lehibe. Nandray ohatra tamin'izany tsika hoe jereo fotsiny ireo hoe Père Pedro, Mère Teresa, ny asa ataon'ny fiangonana katolika any ambanivohitra any. Raha mbola misy zany fiangonana tsisy navita asa lehibe tahaka n'ity fiangonana Tiatira ity zany dia tsy iza moa zany le fiangonana Tiatira fa ny fiangonana katolika izany. Inona ihany koa nefa hitantsika ao anatin'ilay fankasitrahana, ny zavatra hita ao anatin'ilay fankasitrahana dia zao ny zavatra teneniny eo hoe satria zavatra anankiefatra ngeza no resahana eo zany eo amin'ilay fankasitrahana. Dia hoy izy eo amin'ilay 7:20, toko 2:7 Apokalipsia, fantatro ny asanao sy ny fitiavanao sy ny finoanao sy ny fanomponao sy ny faharetanao ary ny asanao farany ozy izy dia be noho ny voalohany. Ino ny resaka resahana aty hoe ny finoanao, ny fanomponao, ny faharetanao. Tsy vitany hoe navita asa lehibe ty fiangonana ity zany, satria io le zavatra resahantsika hoe vao miditra le hafatra ho an'ny fiangonana Tiatira dia manao sininy ny zanak'Andriamanitra, ilay manana maso tahaka an'ilay lafo, ilay manana tongotra tahaka ny varahana manganoano. Ao Tiatira nefa zavatra hitantsika hoe io amin'ny tanàna Tiatira io manana fivavahana izy ireo mivavaka amin'ilay hoe Andriamanitra masoandro izay antsoina hoe Tiriminose zany. Dia eto nefa vao miditra zany Jesosy dia inona ny zavatra asehany? Maneo an'ilay zanak'Andriamanitra le amin'ny endrika masoandro zany, masony tahaka an'ilay lafo, tongony tahaka ny varahana manganoano izy. Efa ninarantsika tao anaty kody hoe iza moa le masoandro?
zay hoe masoandro sy ampinga Jehovah Andriamanitra. Ka eo zany efa hitantsika sady hoe io zany maneho manao hoe izaho no Andriamanitra, izaho no tena Andriamanitra, fa tsy io le Andriamanitra masoandro eo aminareo io. Fa le Andriamanitra masoandro eo aminareo zany, io zany iny io maka toerana zany io, misandoka zany io, misandoka zany io. Ka na dia nisy ara zany zay toerana zay zay mbola ho hitantsika zay zany rehefa avy eo dia zao hoe nakasitrahan'i Kristy zany ty fiangonana ity tamin'ny asa lehibe zay nataony. Ary tsy vitany hoe le asa lehibe any fa inona koa ny zavatra hitantsika teo, satria miteny izy hoe ny asanao farany izy be lavitra noho ny voalohany tamin'ny asa zay nataony. Hitantsika teo le toetrany manao hoe nanana fitiavana izy, nanana finoana izy, nanina ihany koa natoko teo miasa izy, ary nanana faharetana ihany koa izy. Ka ankoatran'izay asa lehibe zay ary zay nananan'ity fiangonana ity zay, inona koa no zavatra nataony? Satria marihana tsara le izy hoe ny asanao farany be lavitra noho ny voalohany. Dia jereo fa ny zavatra nataony, inona ny zavatra nitranga? Tsy vitany hoe nanao an'io asa io ihany izy, fa tao anatin'io fiangonana io dia zao nisy nanohatra n'izay tsy fahamarinana nisy tao amin'ilay fiangonana zay. Satria ny zavatra hitantsika tao amin'ity fiangonana Tiatira ity zany dia toy an'ilay zavatra hitantsika tao amin'ny fiangonana Pergamo sy an'ilay izy no nitohina ka ty amin'ny Tiatira zany. Ka nisy faharetana zany tao no le nisy tsy fahamarinana tafitsofoka tao anatin'ilay fiangonana. Vokatry n'inona zay? Vokatry le marimaritra iraisana zany, vokatry ilay fifanekena zay nataon'ny fiangonana tamin'ny fitondram-panjakana, vokatry ny fiahin'ny fiangonana ny resaka ara-nofo noho ny resaka ara-panahy, ary vokatry nataon'ny fiangonana hoe ny fahefan'ny fiangonana no fahamarinana, ka hany ka zay fahefan'ny fiangonana fahamarinana zay sy ny fotom-pampianaran'ny Eglizy no nosoloany ilay tenin'Andriamanitra, zay fotom-pampianarana araka ny soratra masina. Vokatry izay zavatra zay nefa dia inona ny zavatra nitranga? Nisy fitsanganana zany teo anivon'ity fiangonana ity, nisy fanoherana teo anivon'ity fiangonana ity. Ary hitantsika taratra zay eto ambany, satria zao ny zavatra niteneniny eto ambany. Eto izy dia efa hitantsika tsara izy eo amin'ny 420 dia zao ny zavatra teneniny eo. Vakitsika ilay izy 420. Zao ny teneniny manao hoe fa aminareo zay sisany Tiatira hozy izy, ho an'ireo zany zay tsy nandeha arak'ilay hoe sain-dalin'ny Satana, satria izay no zavatra teneniny eto. Fa aminareo zay sisany Tiatira, maninona moa ndresana le resaka hoe sain-dalin'ny Satana? Satria fantatsika tsara fa tamin'ny fiangonana Pergamo dia inona ny zavatra nitranga? Efa nitoetra tao anatin'ilay fiangonana le fitazomana ny fampianaran'ny Balamo, le hoe finanana nenana terina tamin'ny sampy sy ny fijangajangana, ary ihany koa ny fampianaran'ny Nikolaita zay mampianatra ny olona tsy hitandrina ny didin'Andriamanitra. Dia eto nefa izy dia miteny amin'ny mponiny Tiatira 420 fa aminareo, izany hoe ile resaka hoe finanana zany enana terina tamin'ny sampy sy fijangajangana sy ny resaka hoe tsy fitandrimana ny didin'Andriamanitra, dia inona zany zay zavatra zay? Zay zany le hoe sain-dalin'ny Satana zany zay, sy le fiarahana zany amin'ny fampiarahana ny fahamarinana zany tamin'le fomba n'izao tontolo zao. Dia eto izy tenena 420 fa aminareo zay sisa any Tiatira. Dia iza moa re sisa reo? Fa reo le lazaina hoe izay maharesy, izay maharesy. Dia izy fa aminareo zay sisa any Tiatira dia izay tsy manana izany fampianarana izany, sady tsy mba mahalala ny ataon'ireo hoe sain-dalin'ny Satana. Dia izao no lazaiko, tsy ho vesarako entana hafa ianareo izy. Tsy ho vesarako zany hoe misy olona zany tao maninona tsy nalalana zany sain-dalin'ny Satana zany, fa dia mivavaka izy tena mifona izy tonga amin'io fiangonana io. Ary rehefa hitan'isy zavatra tsy nety dia tsy nanaiko izy hoe ahoana ity zavatra ity, tsy mety zao zavatra zao, tsy nanaiky an'izay zavatra zay zany izy. Dia tamin'ny
tamin'ny vanim-potoana io satria arak'ilay tenentsika teo hoe nisy olona hoe eo le resana hoe nanana fitiavana, nanana finoana, nanana faharetana. Dia ny faharetana ny amin'inona moa io zavatra io zany? Faharetana ny amin'ilay zavatra tsy fahamarinana tao anatiny tao. Finoana tamin'iny finoana le tenin'Andriamanitra io, na dia kely ary ilay fahamarinana hita tao dia niezaka izy ireo nitazona zay ananany zay kely ananany zay, niezaka izy nikaroka le fahamarinana arak'ilay hitantsika hoe mbola teo le rahany zanak'ondry niasa nanadio sy nanasa azy ireo, teo le fanamasina nitantana azy ireo, ary nisy vondron'olona teo anivon'ny fiangonana nitsangana nanohatra zay zavatra tsy nety teo amin'ny eglizy. Dia teo zany le fiantsoana ny amin'ny fanavaozana ara-pivavahana sy ny fiantsoana ny fibebahana teo anivon'ny eglizy katolika tamin'izany vaninandro-potoana zany. Zany hoe reto vondron'olona reto zany zay nahita hoe tsy mety zao zavatra misy zao, tsy araka ny fahamarinana zao, satria nisy prehetra tao nikaroka nahita teo amin'ny tenin'Andriamanitra hoe ay hoe zao ny fahamarinana, dia nampianatra izany tamin'ny olona izy dia nisokatra ny fomba fijery. Dia nisy zany tamin'ireo vondron'olona reo araka le hitantsika teo amin'ny 2:4 manao hoe fa aminareo izay sisa any Tiatira dia izay tsy manana izany fampianarana izany, tsy nanaiky ilay fampianarana, sady tsy mba mahalala ny ataon'ireo hoe sain-dalin'ny Satana, dia izao no lazaiko aminareo izy tsy ho vesarako entana hafa ianareo. Dia ireo zany nisy fifoazana zany tao anatin'ilay fiangonana dia niantso ny fanavaozana hoe ara-pivavahana hoe tsy mety zao zavatra zao, ary niantso fibebahana izy ireo. Izy daholo n'ilay formateur tamin'izany ho hitantsika hoe misy betsabetsaka izy ireto, zany hoe tao aorianan'ilay 7:30 zany nandra-pahatonga taty aoriana taty zany dia nisy io fanavaozana ara-pivavahana io zany. Ohatra zany tany Italia nisy an'izany Pierre Valdo zany tamin'ny 1140 ka hatramin'ny 1217 izy no nanao an'izany fanavaozana ara-pivavahana izany. 1140 ka hatramin'ny 1217 tao aorianan'i Jesosy Kristy. Tao ihany koa John Wycliffe tany Angleterre tamin'ny 1320 ka hatramin'ny 1384 tao aorianan'i Jesosy Kristy izy nanao an'izany fanavaozana ara-pivavahana zany sy nitondra ny olona ara-fibebahana. Tao ihany koa Jean Hus na hoe Janus tany Bohème, zany Bohème zany moa any amin'ny République tsaika ny misy an'izany amin'izao vanim-potoana zao zany, tamin'ny taona 1369 ka hatramin'ny 1415 izy nanao an'izany fanavaozana ara-pivavahana izany zany sy ny antso ny olona hibebaka. Ary ny tena nalaza tamin'izy ireo moa dia izy Martin Luther zany tany Allemagne 1483 ka hatramin'ny 1546 izy nanao an'izany fanavaozana ara-pivavahana zany. Ireo olona voalaza rehetra ireo zany dia zao izy tsy nanara-drenirano fotsiny nanaraka izay nataon'ny fiangonana hoe tia ny menanao, tia ny fotom-pampianarana, tia ny anaranao dia nanaraka an'izay, tia ny didin'Andriamanitra dia nanaraka an'izay. Zao ny tokony ataonao, mila miakohaka ianao amin'ny Maria, mila manao an'izao ianao, mila manao sapli. Izy zany tsy nanaraka fa hoe manahoana araka hoanahoana ny hevitry ity zavatra omenana ity araka ny soratra masina. Ka rehefa hitany fa maro ny zavatra hitany tao tsy ny fanaraka zany dia zao naninona tsy nanara-drenirano izy fa nanohatra an'izay izy. Raha ny rano zany mitsorina midina dia izy manohatra n'iny miakatra zany hoe tsy izy ty nanohatra an'izay izy. Dia nampahirezina izy tamin'izay zavatra nataon'izay, nampahirezina Jesosy izy tamin'izay zavatra zay. Dia ahoana izy Jesosy ny fampahirezana men'i Kristy azy eo amin'ilay Apokalipsy 2:5-20 zao ny teneniny eo. Apokalipsy 2:5-20 dia zao ny tenen'i Jesosy: kanefa izay anananareo dia tany mafy mandra-piaviko izy. Kanefa izay anananareo dia tany mafy mandra-piaviko. Io finoanao io anananao tany mafy io mandra-piaviko. Zay nge izy hoe tany mafy izay anananao mba tsy hisy aka ny satro-boninahitra ao. Kanefa ozy izy ahoana izy teo? Izay anananao dia tany mafy
mandra-piaviko izy Jesosy Kristy zany nampaherezina zany izy. Tena nakasitrahan' Jesosy le finoan'izy reto. Nakasitrahan' Jesosy ny faharetan'izy reto. Satria nge zany ianao nge manohatra ny zavatra tsy mety eo amin'ny fiangonana zany ianao ka mahazo fanenjena nge ianao amin'izany fa mbola iresaka moa tsika zany satria mepita zany tsika zao makany amin'ny fiangonana Sardisy indray rehefa avy eo dia eo ny tena hitantsika le resaka eo tantarany fanavaozana ara-pivavahana io zany. Fa miresaka le zavatra nitranga tao anatiny zany tsika hoe inona zavatra nitranga tao anatin'ity fiangonana Tiatira ity zany tamin'le asa zany no resahantsika eto amin'le resaka hoe asa izany. Dia nampaherezina izy ireo zany hoe kanefa izay nananao dia tany mafy mandra-piaviko. Inona indray nefa ny manaraka eto ny amin'ny 220 zany toy an'le lesontsika zany toko 2:220. Dia resahantsika indray inona indray ny resahany eto zany manono lesontsika toko 2:220. Toko 2:220. Kanefa manateny aminao aho satria ianao mandefitra amin'ilay vehivavy Jezebela izay milaza ny tenany ho mpaminany vavy ka mampianatra sady manoloko ny mpanompoko hijangajanga sy hinana ny hena naterina tamin'ny sampy. Eto zany le fanakianana eto. Eto le fanakianana nataon'i Jesosy aminy inona ny zavatra tsy nety nataony. Dia hoy izy Jesosy kanefa manateny kely aminao satria ianao mandefitra amin'ilay vehivavy Jezebela izay milaza ny tenany ho mpaminany vavy ka mampianatra sady manoloko ny mpanompoko hijangajanga sy hinana ny hena naterina tamin'ny sampy. Miverina indray zany le hoe mitondra ny mpanompoko hinana ny hena naterina tamin'ny sampy sy hoe hijangajanga. Mbola mitohy hitantsika io tany amin'ny Pergamos tamin'ny Balama. Hitantsika indray zany izy aty. Fa tany amin'ny Pergamos inona ny hitantsika? Balama no manome foan'ny Balaka. Maninona? Manome foan'ny Balaka hitondra fanafitohinana teo amin'ny Israely mba hinana ny hena naterina tamin'ny sampy sy hijangajangana. Fa eto indray zany iza no resahany eto, iza no mampinana eto ny hena naterina tamin'ny sampy sy mampijangajanga ny vahoaka an'Andriamanitra. Dia le hoe vehivavy Jezebela indray zany no lazainy eto. Io le lazainy hoe mpaminany vavy izy izy. Eto zany vehivavy indray no lesahany eto dia lazaina fa mpaminany vavy izy. Karaha tamin'ny Pergamos zany, inona ny zavatra hitantsika tamin'ny Pergamos? Ny toetra tao ny ratsy. Dia ato Tiatira zany izy inona ny zavatra misy? Ny ratsy ny fandehan'ny tantara satria izao ilay ratsy mihitsy no manjaka ny ray ato Tiatira zany. Ny toetra izy tao Pergamos ilay ratsy. Fa ato Tiatira izy manjaka. Zay ngely vakitsika ngely izy teo 2:20 dia inona zavatra teneniny eo? Kanefa manateny aminao satria ianao mandefitra amin'ilay vehivavy Jezebela. Ianao mandefitra aminy zany hoe izy mihitsy no mibaiko anao zany. Ianao mandefitra amin'ilay vehivavy Jezebela izay milaza ny tenany ho mpaminany vavy ka mampianatra sady manoloko ny mpanompoko hijangajanga sy hinana ny terina tamin'ny sampy. Zany hoe ity fiangonana ity zany mandefitra amin'io vehivavy io. Io no manjaka eo zany. Io zany manjaka eo amin'le fiangonana. Ka raha teo amin'ny hitantsika teo ilay izy hoe raha teo amin'ny Pergamos ilay fiamorana zany dia izao hoe tamin'ny alalan'inona no nahatonga ilay fiamorana teo amin'ny fiangonana? Tamin'ny alalan'ny Balama. Inona ny zavatra nataon'ny Balama? Niezaka izy tamin'ny alalan'ny zavatra nataony nanome sainan'ny Balaka hitondra fanafitohinana teo amin'ny vahoaka an'Andriamanitra. Dia ny zavatra nataon'ny Balama dia izao hoe alao miaraka amin'ireo zanak'Andriamanitra ireo ianao alao ampanambadiana amin'ny zanak'Andriamanitra ny zanakavavin'ny Moabita sy ny Sidonia sy inona le Midianita. Dia rehefa miaraka amin'ireo ny Israely dia inona ny zavatra hitranga? Lasa hiakoka eo amin'Andriamanitsika izy, lasa hihinana ny fanaritra izay ho ataontsika eo amin'ny tempolon'Andriamanitsika. Dia izay ny zavatra nitranga. Izay ny zavatra nitranga. Zany hoe mbola endrika ety ivelany zay tena niezaka mihitsy zany le niezaka zany niezaka zany Balama nanao an'izay zavatra zay.
mba iny ampanota ny Israely. Fa eto ny zavatra mitranga dia inona? Ao anatiny izy mihitsy no manjaka, izy no miteny hoe zao ny sakafonareo, tia ny zavatra omenanareo, ny sakafo hohaninao amin'ilay fiangonana zany. Tsy za no miteny an'izay. Soratra masina rahantsika eto. Le vehivavy Jezebela io zany manao an'izay zavatra zay io araka le teniny teo. Satria ianao mandefitra amin'ilay vehivavy Jezebela izay milaza ny teniny ho mpamina ny vavy. Ka mampianatra sady manoloko ny mpanompoko hijangajanga sy hinana ny henana terina tamin'izany. Fantatsika ny hevitra le hoe mpaminany, inona ny hevitra ny mpaminany? Mpaminany dia zao hoe mpitondra ny hafatr'Andriamanitra izany mpaminany zany. Eto anefa ity amin'ny fiangonan'Andriamanitra dia le vehivavy Jezebela io no maninona? Io no milaza ny tenany ho mpaminany. Dia inona? Manoloko ny mpanompoko izy teo. Sady manoloko ny mpanompoko hijangajanga sy hina ny henana ferina tamin'ny sampy. Zany hoe tena mampinana zava-betaveta zany. Mialatsiny amin'ilay fitenenana raha dia aza tezitra dia izay mihitsy le zavatra tenenina eto zany. Mampinana zavatra tsy fihinana zany. Ka inona ary ny zavatra nisy? Ny zavatra nisy dia io vehivavy io no manjaka amin'ity fiangonana ity. Iresaka kely nefitsika hoe iza moa ty Jezebela ity zany. Iza moa ty Jezebela ity? Dia tsy maintsy miverina indray tsika any amin'ny testamenta taloha mba ahafantarantsika zany hoe iza moa ty Jezebela ity. Ity Jezebela ity zany dia zao hoe teo amin'ny tantaran'ny mpanjaka no nisy anazy ity. Nisy ny mpanjaka Akaba, mpanjakan'ny Israely any avaratra izy io, dia nanambady ny zanaka vavin'ny Et-Baal izay mpanjakan'ny Et-Baal zany mpanjakan'ny Sidonianina. Dia ny zanaka vavin'io Et-Baal io no nalain'ny Akaba vady. Fantatsika nefa ny zavatra mitranga efa nianarantsika telo zany, mazava amintsika tsara izy io. Raha teo amin'ny Israely dia zao tsy azo atao zany manambady hafa firenena izany. Satria ny hafa firenena dia zao manana ny andriamanina izy, manana ny fombany izy, manana ny sakafo hohaniny izy, manana ny fetiny izy. Ka ozy Andriamanitra hoe raha mampanambady ny zanakao lahy amin'ny zanany vavy ianao, dia inona? Hitondranao hinana ny henana terina tamin'ny sampy izy, ka hatonga anao hiankohaka eo anatrehan'ny Andriamanina. Tsy avelan'Andriamanitra zany zay zavatra zay. Nataon'ity mpanjaka ity, ity mpanjaka ity tena izy zany tena nanota izy. Satria izy koa tena mpanota, izy tena tsy niraran'Andriamanitra mihitsy zany. Jerentsika kely ty amin'ny mpanjaka voalohany toko 2:10 aty. Dia raisitsika ny 9:30. Dia ity zany tena tsy izy tsy natao, ty mpanjaka ity zany tsy mba natahotra an'Andriamanitra ity, dia izay no natonga azy nanao an'io. Ary tena nahatezitra an'Andriamanitra mihitsy ny zavatra nataony. Vakitsika kely 2:30 dia zao no teneniny hoe toko 2:30. Dia hoy izy: fa nataony ho zavatra kely foana ny andeha amin'ny fahotany Jeroboama, zanaky Nebata, ka dia napakatra ny Jezebela, zanaka vavin'ny Et-Baal, mpanjakan'ny Sidonianina izy ho vadiny. Nisy mpanjaka zany tany aloha tany. Antsoina hoe mpanjaka Jeroboama zay. Izy ny mpanjaka voalohany teo amin'ny Israely tany avaratra. Dia nanota teo an'Andriamanitra izy io. Kanefa izy ity zany nanaraka ny nataony Jeroboama ary nataony ohatran'ny zavatra maivana zany. Tsisy dikany fahotana nataony Jeroboama, donc tohizany zavatra nataony Jeroboama ary mbola nandeha lavitra ary izy. Zay natonga azy niteny teo fa nataony zavatra kely foana ny andeha amin'ny fahotany Jeroboama, zanaky Nebata, ka dia napakatra any Jezebela, zanaka vavin'ny Et-Baal, mpanjakan'ny Sidonianina izy ho vadiny, dia nandeha nanompo an'ny Baala ka niakohaka teo anatrehany. Rehefa nanambady izy, nalay ny vady Jezebela, zanaka vavin'ny Et-Baal, mpanjakan'ny Sidonianina. Dia lasa nanompo an'ny Baala izy, niankohaka teo amin'ny Baala izy, nanompo an'ny Baala. Ary ity Jezebela ity
raha ny zavatra mivakitsika teo amin'ny apokalipsy dia hoe mpaminany vavo izy zany hoe mpaminany vaviny bala zany io le zavatra nataony Akaba zany tena nahatezitra an'Andriamanitra mihitsy tsy vitany hoe niankoka teo anatrehany Baly izy fa mbola nanao ny Asera ihany koa izy. Inona moa le Asera? Nanao idole ny Astarte zany izy. Zany hoe nanao tsangam-bato izy any Astarte. Zany Astarte zany déesse zany andriamambavy zany. Ka zany hoe nisy andriamanitra roa zany nivavahana teo amin'ny fivavahany Jezebela zany. Voalohany zany Baala. Iza moa le Baala? Ny dikany hoe Baala dia jereo fa mifanandrify tsara amin'le zavatra voaresantsika teo amin'ny fampidirana an'ilay fiangonana Tiatira. Ny dikany hoe Baala dia zao Dieu soleil na andriamanitra masoandro, zay ny dikan'le hoe Baala. Ary le Astarte dia déesse de la fécondité na hoe andriamambavy mpampiteraka zany na mampamokatra ny vehivavy. Fa zay ny azo ilazana anazy. Dia ilay Baala nefany io zany hoe andriamanitry ny masoandro. Dia lasa ny akoka teo amin'io zany i Akaba ty. Tsy vitany hoe izy ihany no ny akoka teo amin'le Baala rehefa nanambady any Jezebela zany i Akaba. Fa noentiny teo amin'ny Israely io fivavahana amin'ny Baala io sy ny Astarte. Any ka lasa nivavaka tamin'io ihany koa ny zanak'Israely rehetra ary nanadino an'Andriamanitra ny Israely. Dia tsy vitan'izay fa novonoany Jezebela daholo ny mpaminany Jehova nenjehany nataony aza lambo. Ny sisa tavela sisa dia mpanompon'Andriamanitra anankiray ihany. Mpaminany ray ihany zany sisa tavela teo amin'ny mpanompon'Andriamanitra tena hoe nanohatra ny Jezebela. Dia izy io anankiray io Eli zany io. Eli zany io. Dia eto nge dia efa hitantsika taratraratra ny zavatra nresahantsika teo. Inona ny zavatra nresahantsika teo? Nisy zavatra tsy nety teo anivon'ilay fiangonana. Nisy tsy fahamarinana tao. Tao nefa nisy an'ireo izay nanana finoana, nisy nanana faharetana tao. Dia ireo no nitsangana. Nanohatra, tsy nanara-dreny rano fa nanohatra n'ilay renirano izy. Dia nanao fanavaozana ara-pivavahana sy fibebahana. Teto ihany koa na dia nisy ara-ny fanenjehana zany teto. Famonoana ireo mpaminan'Andriamanitra. Dia inona no zavatra nitranga teto? Nisy any Eli mpaminany teo. Nasian'Andriamanitra nanohatra ilay zavatra tsy nety nataon'i Jezebela zany sy ireo mpaminaniny. Dia jerentsika inge zao nataon'i Jezebela amin'ireo mpaminan'Andriamanitra io. Mpanjaka voalohany 7:20 jerentsika. Inona nataon'i Jezebela amin'ilay mpaminan'i Jehova? Fa zany hoe nisy mpanompon'Andriamanitra ihany zany nanino nampiasain'Andriamanitra hiaro azy ireo zany. Dia vakitsika eo amin'ny 9 sy 4 7:20 dia ny 9 sy 4. Dia amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Ahaba niantso an'i Obadia izay lehibe ny taondapany. Obadia dia natahotra an'i Jehova tokoa. Ka noho naringan'i Jezebela ny mpaminan'i Jehova dia nalain'i Obadia ny mpaminany 100 ka nafeniny 50 avy no nataony tao anjoy izay novolomy mofo sy ny rano. Zany hoe ity zany misy mpanompony Akaba. Mety hoe général izy ity na tsy fantatra inona mety gradiny teo zany. Fa izy ity olona natahotra an'i Jehova izy ity. Ka rehefa noenjehany Jezebela ny mpaminan'i Jehova dia nalainy Obadia ireo mpaminany izay azony novonjena zany nalainy namonjy 100 izy. Dia nataony tao anjoy zany le izy, nataony tany anaty groty. Tamin'ny groty anankiray nasiany 50, groty anankiray nasiany 50. Dia izy no manome mofo sy rano an'ireo zany. Navita izy nanao an'izany zavatra. Navita zany izy nanao an'izany zavatra izany namelona andreto zany. Ka eto zany zavatra anankiray taratra hitantsika dia zao. Rehefa nanambady an'i Jezebela Akaba dia inona ny zavatra hitantsika? Fa i Jezebela nge no mamono. I Jezebela nge no manenjika.
izy mihitsy zany no nibaiko an'le fanjakan'Israely. Zany hoe na Iakaba ara dia mangina eo anatrehany. Izy mihitsy ny tena mibaiko eo. Tena zay ataony Jezebela dia izy mibaiko. Zay mahatonga hoe ianao mandefitra amin'ilay vehivavy Jezebela izy. Zay nge le hitantsika tary amin'le fiangonana Tiatira. Veriko tsara le teny teo amin'ny fiangonana Tiatira vakiko le toko faharoa teo dia hitantsika fa zay mihitsy le zavatra resahany io. Nefa zay mihitsy ny zavatra tantara nisy teo amin'ny Israely tamin'ny alalan'ny Akaba sy Jezebela zany. Dia zao no tenenina teo amin'le toko faharoa teo verenantsika kely le izy. Dia hono izy amin'ny dininy faharoapolo. Kanefa mananteny aminao satria ianao mandefitra amin'ilay vehivavy Jezebela. Dia Iakaba nandefitra taminy dia nanao zay tiany natao teo amin'ny Israely izy. Novonono ny mpaminan'ny Jehovah ny enjehany, tsy azo tsony mivavaka amin'izany Andriamanitry ny Israely zany. Ny fivavahana ho amin'ny Andriamanitra no nataony teo amin'ny Israely. Ary izay manohatra ny fitondram-panjakan'i Jezebela dia zao enjehana sy hovonoana. Zay ny zavatra misy. Ary teo amin'ny tantara koa nefa dia zay ny zavatra misy. Teo amin'ny fiangonana Tiatira nisy zany. Zay nanohatra dia nenjehana. Voahenjika sy voavono, voatsara ho faty. Eli rery sisa ny tavela tamin'ny mpaminan'ny Jehovah. Dia rehefa Eli sisa tavela dia niran'Andriamanitra Eli. Ndanao izy makany amin'ny Akaba ianao. Dia rehefa makany amin'ny Akaba ianao dia teneno izy manao hoe tsisy orana amin'ity fireneny ity na andony lanitra amin'ity taona ity ozy izy. Raha tsy amin'ny teny kiano ozy izy. Tsy misy orana. Tsisy orana ozy izy. Lasa Eli zany nandeha. Nirahan'i Jehovah izy. Ahoana ny asainao hiatrika izany fa Jehovah maniraka moa zany dia lasa izy tsy haiko hoe ahoana ny fomba fisehony teo amin'ny Akaba zany fa zay ny voasoratra moa zany. Toko fahafito ambin'ny folo andininy voalohany izy miteny an'izay zavatra zay. Ahoana izy? Ary Eli Tisbita isan'ny vahiny tany Gileada nilaza tamin'ny Akaba Aba hoe raha velona koa Jehovah Andriamanitry ny Israely izay hitsanganako eto anatrehany dia tsisy ando na ranonorana akory amin'izao taona izao raha tsy amin'ny tenyk ihany. Niseho teo anatrehany Aba zany izy dia nitenany hoe tsisy ando izy na ranonorana amin'izao taona izao raha tsy amin'ny tenyk ihany. Zay ny tenenan'i Jehovah. Dia tena tsisy ranonorana tokoa. Ary tsy tamin'ny taona ihany fa nandritra ny 3 taona zany. 3 taona sy tapany raha tsy diso hoe tsisy orana teo amin'ny Israely zany. Ka rehefa tsisy orana teo amin'ny Israely dia inona ny zavatra nitranga? Nolazaina fa no Eli no mahatonga tsisy orana eo amin'ny Israely. Satria ny tena mitondra oziny eto amin'ity firenen'ny Israely ity dia no Eli no mahatonga an'io. Ka nitedaviny Eli eran'ny faritanin'ny Israely. Enjeo hoe nivonoana fa raha tsy maty iny dia ho maina ohatr'izao ny tany. Tsisy. Dia nenjehany Eli fa tsy hitany zareo mihitsy izay nafenany Eli. Eli nefa nafenan'Andriamanitra tany amin'ny tanin'ny Sidoniana nanafenany Andriamanitra ny Eli. Tonga ny fotoana izay nilazan'Andriamanitra tamin'ny Eli ndana amin'izay no miona ozy izy amin'ny Akaba. Dia rehefa andeha iona amin'ny Akaba Eli dia niona tamin'ny Obadia izy. Obadia ilay tenentsika teo hoe generalin'ny Akaba zany. Dia rehefa niona tamin'ny Obadia izy dia zao no teneniny toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahafolo. Toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahafolo zany. Dia ahoana ozy izy Obadia mantsainy Eli? Raha velona koa Andriamanitrao dia tsy misy firenena na fanjakana izay tsy nanirahany tompoko hitady anao. Raha velona koa Jehovah Andriamanitrao dia tsy misy firenena na fanjakana izay tsy nanirahany tompoko hitady anao. Ary raha hoy ny olona tsy ato izy dia nampianianana izany firenena sy fanjakana izany raha tsy nahitanao izy. Tsy misy firenena na fanjakana izay tsy nanirahany tompoko hitady anao. Ary raha misy firenena raha miteny zany hoe tsy eo amin'ny tanin'ny Israely zany fa amin'ny toeratoera hafa ihany koa. Raha misy firenena miteny hoe tsy ato izy dia aseny mianina mihitsy zany firenena izany. Hoe mianana ianao fa tena tsy eo tokoa izy dia mianina zany ilay firenena. Fa nenjehana ny tedaviny Eli zany. No tedaviny tonga ara ny fotoana izay niona tamin'ny Akaba. Rehefa niona tamin'ny Akaba izy dia inona ny zavatra nitranga? Satria arak'ilay nitenentsika teo hoe no Eli zany na tonga zao loza misy eto amin'ny firenen'ny Israely zao no ny sisy rano ahitany.
de Eli zany no mitondra ozina de ahoana izy le mpanjakan'Israely toko fa 7 ihany tsika de vakina ny andininy 17 sy ny 7 de ahoana izy ary no nitaian'ny Ahaba Eli de hoy izy taminy ay tonga ety ianao ry ilay mpampidy-doza amin'ny Israely ay tonga ety ianao ilay mpampidy-doza ny Israely zany hoe Eli zany no mpampidy-doza amin'ny Israely de izay mihitsy koa le zavatra mitranga amin'izao fotoana zao zay zavatra mitranga teo amin'ny fanavoazana ara-pivavahana hoe noho zareo reo zany zay manavao manao miantso ny fanavoazana ara-pivavahana satria hoe hitan'ny zareo hoe misy tsy fahamarinana eo sy ny antso fibebahana izy de lazaina fa avaminy indray no mahatonga ny loza zay misy eo amin'ny firenena sy ny fanjakana ka ho avy koa zany ny andro zay mijoro amin'ny fahamarinana ka hitazona tena fahamarinana soratra masina io de ho lazana fa rehefa misy loza mitranga de avy amin'ireo de ireo no enjehana ireo no atao aza lampo zany nefa inona nefa nahatonga loza io teo amin'ny Israely ary inona ihany koa nahatonga ny loza io teo nivon'ny fiangonan'Andriamanitra nahatonga ny loza io teo amin'ny Israely de noho ny fahotany Ahaba jereo tsara fa nandray lesona tsika tamin'ny Pergamos iny lesona zay niraisintsika tamin'le resaka hoe Balama rehefa nanao fifanekena ny zanak'Israely ny amin'ny nanabadiany sy ny arahany tamin'ny zanakavaviny Sidonianina de inona no nataon'i Jehova tezitra Andriamanitra ka naripak'Andriamanitra ny zanak'Israely natratra teo amin'ny 3,4 alina no maty tao anatin'izay fiemorana nisy teo amin'ny Israely zay zany 3,4 alina no maty 23,000 teo na 24,000 zany zay no maty teo anivon'ny Israely de eto koa zay ny zavatra mitranga eto inona no nahatonga ny loza io tsy fisian-drano teo amin'ny Israely io ahitany vokatry ny fahotany Akaba no nahatonga an'io fa tsy noho ny Eli velively satria Eli Andriamanitra niraka ny Eli teneny manao hoe tsy hisy andon'ny lanitra na ranonorana amin'ity taona ity raha tsy amin'ny tenika ihany noho nisy noho ny fahitany Akaba zay nanambady any Jezebela izay naninona nampanota ny Israely ka inona nataon'ny Israely lasa inona ny hinana ny henana terina tamin'ny sampy sy ny jangajanga teo anatrehan'Andriamanitra satria nanina lasa ny akohoka teo anatrehan'ny Baala ny zanak'Israely ny hinana ny henana terina teo amin'ny Baala ny akohoka teo anatrehan'ny Astarte ny zanak'Israely ny hinana ny henana terina teo amin'ny Astarte zany hoe ny jangajanga zany ny zanak'Israely teo anatrehan'Andriamanitra satria Andriamanitra no andriamaniny zany ny zavatra nataony nampanotany Israely i Akaba vokatra izay mariazy zay vokatra n'izay zavatra zay nefa ny vokatra izay zavatra nataony Akaba zay de inona ny zavatra nisy arak'le tenentsika teo hoe lasa ny akohoka teo amin'ny Baala izy de zao ny teneniny eto eo amin'le mpanjaka voalohany toko fa 17 de eo amin'le verenantsika vakina le andininy faraky amin'ny 30 ka hatramin'ny 730 jereo tsara tsy vitany hoe ny akohoka teo anatrehan'ny Baala Akaba fa ny zavatra nataony de zao mihitsy ny zavatra nataony io zay zany hoe vokatra le fanambadiana zany zay de arak'le tenenina hoe lasa manina lasa mihinana henana terina tamin'ny sampy lasa miakohoka miandriaman'ny kafa zany ianao vakitsika le andiny faraky amin'ny 30 de zao ny zavatra tenenina toko fa 9 ny andiny raiky amin'ny 30 teo izy fa nataony ho zavatra kely foana ny andeha amin'ny fahotany Jeroboama zanaky Nebata ka dia nampakatra ny Jezebela zanakavaviny ety Baala mpanjakan'ny Sidonianina izy ho vadiny dia nandeha nanompo an'ny Baala ka ny akohoka teo anatrehany de toy izany ary nanao alitara ho an'ny Baala tao an-tranon'ny Baala izay nataony tao Samaria izy zany hoe tsy vitany hoe ny akohoka teo anatrehany Baala izy fa tena nanao tempolon'ny Baala zany izy tao an-tranony tao Samaria de nanao hôtely izy tao anaty zany hoe nanao alitara izy tao androm-panatitra zany sy anaterana fanatitra ho an'ny Baala zany
de zany zavatra natsangana teo ahoana moa ny tsy anontanyny Israely am'zany zavatra zany ahoana ny tsy anontany zanak'Israely am'zany zavatra zany de toizany ihany le izy de ahoana izy izy ary Iahaba nanao ny Asera ka napatezitra ny Jehovahandriamaniny ka natezitra ny Jehovahandriamanitra ny Israely mihoatra no ny mpanjakany Israely rehetra izay teo aminy de rehefa nanao an'io izy de zao ny vahoakan'Andriamanitra zany tsy nalala ntsony ny soratra masina very le fahalalana ny soratra masina ivery le fahalalana ny soratra masina tsy fantany ntsony hoe iza moa ny ten'Andriamanitra satria lasa mivavaka amin'ny Baala ny olona fantany ihany fotsiny hoe nisy zany Andriamanitra ny Israely zany fa lasa tsisy importance ntsony zany satria ny momba an'Andriamanitra zany no foanana teo amin'ny tanin'ny Israely de very le fahalalàn'Andriamanitra very ny fahalalana ny soratra masina ary ny mpaminany sisa tavela de izy Eli sisa ny mpaminan'Andriamanitra sisa tavela satria Eli mihitsy no ny tenin'izay atao amin'le 7:20 ny 2:20 ahoana izy Eli teo amin'ny vahoaka 7:20 mpanjaka voalohany 2:20 de zao no ny teneniny teo manao hoe ary Eli tamin'ny olona izao de izao irery ihany no sisa amin'ny mpaminan'ny Jehova izy rery zany sisa tavela fa toizan'le izy fa ny mpaminan'ny Baala kosa dia 50 lahy 50 lahy ny mpaminan'ny Baala zany nisan'ny mpaminan'ny Baala ary ny mpaminan'ny Asera de firy eo amin'ny 7:20 izy mitenan'le izy 7:20 tapany faharoa ary ny mpaminan'ny Baala 50 sy ny mpaminan'ny Asera 100 izay mihinana eo amin'ny latabatry Jezebela ozy izy ny mpaminan'ny Baala 50 ny mpaminan'ny Asera na le hoe tsangam-batony ilay Astarte zany ny mpaminan'ny Asera 100 ray sisa ny mpaminan'ny Jehova zany ny feno amin'ny tanin'ny Israely reny no mampianatra satria reny mpaminany reny no mampianatra zany loza nge zany raha olona zany no manjaka de imagineo zany hoe mandefitra amin'ilay vehivavy Jezebela ty fiangonana Tiatira ty de ny mpaminany zany no mampianatra ao anatiny eo ahoana re zany zavatra misy eo zany loza nge zany ny zavatra misy ny ohatra zay nampitahana zany amin'ilay fiangonan'ny Tiatira de tia tantarany zanak'Israely tamin'ny Akaba nanambady an'i Jezebela ity zany ka ny teny ery rehefa tonga teo anatrehany nampanatsoiny Eli teo anatrehany zany ny mpanjaka Akaba sy ireo mpaminan'ny Baala sy ny Astarte reo niaraka tamin'ny zanak'Israely de nanao ny zavatra nataony Elina de niatsony ny vahoakan'Andriamanitra hoe aoka ianareo izy tsy sabaka intsony aoka ianareo tsy sabaka fa raha Andriamanitra no Andriamanitra de izy no tompoy fa raha Baala no Andriamanitra de izy no ivavao ny zavatra nisy anefa de zao le vahoakan'Andriamanitra efa tsy mahalala n'izany tenin'Andriamanitra zany tsony ny fahalalany an'i Jehova zany tsy de mahataitra azy zany fa rehefa lasa fiainany zareo n'iny ny fivavahana amin'ny Baala sy ny fivavahana Astarte ka raha ny teny ireo hoe raha Andriamanitra no Andriamanitra de aoka izy ny akofany ngataitra ny olona na ino an'izany zavatra zany tsy nataitra ny olona zany 1:20 izy miteny an'izay mpanjaka voalohany 1:20 ny 1:20 de zao ny zavatra voateny eo ary dia nakeo amin'ny olona rehetra Eli ka nanao hoe mandra-pahoviana no irosaina ianareo raha Jehova no Andriamanitra manara azy fa raha Baala kosa dia manara azy fa ny olona tsy namaly azy akory satria nahoana nga hafantatry ny olona tsony zany Jehova Andriamanitra zany tsy taitra amin'izany ny olona de mba ampahafantarany Eli hoe iza marina moa zany Andriamanitra zany de zao nanao défi Eli inona ny défi nataony Eli nanao défi zany izy de ny défi zay nataony Eli zany de zao hoe ane hoe iza marina le ten'Andriamanitra satria izy rery ihany sisa ny mpaminan'ny Jehova ary teo ankilany nefany nisy mpaminany 500 de nanao défi zany Eli teo amin'ny Israely de inona ny défi nataony Eli teo amin'ny Israely
ny défi nataony Elia dia zao nyteneniny nanao hoe 920 ka hatramin'ny 420 ka hatramin'ny 420 dia hoy Elia tamin'ny olona izao dia izao irery ihany no sisa mimpaminany Jehova fa ny mpaminany Baala kosa 50 lahy koa aoka ireo no hanome vaditrom-bolahy roa ho antsika ary eo ka izy no hifidy ny ray ho azy dia andrasa azy ka ametraka azy eo ambonin'ny kitay hazo nefa tsy asiana afo ary izao kosa amboatra ny iray ka ametraka azy eo ambonin'ny kitay hazo nefa tsy asiana afo koa ary miantsoa ny anaran'ny Andriamanitrareo ianareo ary izao kosa hiantso ny anaran'i Jehova koa izay Andriamanitra mamaly amin'ny afo dia aoka izy no Andriamanitra. Zay zany le défi natao hoe samy maka omby anankiray zany, maka omby lahy anankiray zany, samy maka omby anankiray tsika. Dia zao manamboatra fanatitra nareo, za koa manamboatra fanatitra ho azy. Zany hoe manao altara zany. Dia eo ambony samy manao altara nareo dia za koa manao altara. Dia eo ambon'ilay altara asiana kitay. Dia apetratsika eo samy mandrasa ny azy eo zany hoe tetitetehana zany le omby dia apetraka eo ambon'ilay altara. Za manao ny anahy etsy ny nareo etsy. Fa zao tsy andoro an'io fanatitra io tsika. Fa ny afantarana fa iza ny ten'Andriamanitra dia zao zay Andriamanitra mamaly amin'ny afo. Dia izay no afantarana hoe iza ny ten'Andriamanitra. Zany hoe tsisy mampirehitra zany tsika dia samy miantso ny Andriamanitra zany tsika. Dia rehefa nahenao an'izay zany ny vahoaka dia faly zany ny vahoaka rehefa nahenao an'izay zavatra zay. Satria izay le zavatra teneniny hoe ary miantsoa ny anaran'Andriamanitrareo ianareo 420 ary izao kosa hiantso ny anaran'i Jehova koa izay Andriamanitra mamaly amin'ny afo dia aoka izy no Andriamanitra ary ny olona rehetra namaly hoe marina izany teny zany. Eo zany ny ahitana izy hoe iza ary ny tena mpisandoka ary iza ny ten'Andriamanitra. Zany hoe tia ato amin'izay mantsy miverina zany le resantsika tamin'ny voalohany. Ty Tiatira ty zany dia zao misy fisandohana zany eo amin'ity Tiatira ty. Misy fisandohana ty. Zany hoe misy ny ten'Andriamanitra fa misy ny mpisandoka ary ato amin'ity Tiatira ty dia misy le mpisandoka. Zay zany ny zavatra misy eto. Ka eto zay ny anton'le défi. Le défi zany dia zay hoe manao hoe ary miantsoa ny anaran'ny Andriamanitrareo ianareo ary izao kosa hiantso ny anaran'i Jehova koa izay Andriamanitra mamaly amin'ny afo dia aoka izy no Andriamanitra. Zay Andriamanitra, zay eo zany ny afantarana hoe iza tokoa le ten'Andriamanitra zany. Eo ny afantarana hoe iza le ten'Andriamanitra. Dia nandeha ara zany le izy dia iza no nanao voalohany teo. Le mpaminan'ny Baala 500 sy ny mpaminan'ny Astarté 100 no nanao voalohany zany. Nitetehany ny azy dia napetrany teo ambonin'ny kitay teo ambonin'ny altara zany ny fanatitrany. Dia teo izy nikika teo nandritra ny tapa amin'ny maraina aloha. Ina moa le ikika teo fa manao an'ireny formule mazika reny zany. Sy miantso hoe ry dadilavo manao tsy haiko izay fombafomba niany. Dia miantso eo izy ry razanô. Miantso eo izy zany. Ry kikolampy eo. Miantso eo izy. Miantso ny Andriamanina eo izy. Atsony eo daholo ny azy zany. Dia inona ny zavatra nitranga? Zao ny zavatra niteneniny. 920. Dia naka ny vaditrom-bolahy izay nomeny azy ireo ka namboatra azy dia niantso ny anaran'ny Balama. Azafady dia niantso ny anaran'ny Baala hatramin'ny maraina ka mandra-pitavovonan'ny andro izy nanao hoe ry Baalo enoy izahay kanjo tsy nisy nanoina na namaly akory ary ninjakinjaka tamin'ny altara izay nataony izy. Niantso ny Baala tazy Baalo enoy izahay e. Rehefa tsy namaly baka dia ninjakinjaka teo. Ao no misaotisaoty, ao no midoboka ponga, ao no mikika. Ao dia manao daholo zao rehetrarehetra zao zany. Tapa amin'ny maraina iny zalahy teo ary no nitatavovonana ny andro dia nanesoeso azy Elia ka nanao hoe miantsoa mafy any fa Andriamanitra izy. Angamba sondrin-dresaka izy eto mbola lasa nyresaka any ambadika any angambana izy. Na miavela na nisy laleny na matory anga izy ka tsy maintsy ho foazina. Mety sondren-tory angambana izy na sondrin-dresaka na mety lasa nanao voyage izy. Rehefa naneso azy Elia dia vao maika indray niezaka izy reto.
dia niantso mafindray ireo sady nitetika ny tenany araky ny fanaony dia teny tenany tetitetika iny zany misy diny feniratra ny vatany iny tetiteny ny tenany dia niantso mafindray ireo ka nitetika ny tenany araky ny fanaony amin'ny sabatra sy ny lefina mandra-palodra tamin'ny tenany ary na dia efa nitsidika aza ny andro dia ambolana aminany azy izy hatramin'ny fotoanany fanatitra ariva zany hoe efa hatramin'ny marain'ny andro zany izy teo nikika teo tonga mitatao vonan'ny andro naneso azy ali gamby izy nanao voyazy gamby izy sondritory gamby izy mbola solindresaka an'zay izy dia mbola vomaika indray nanesika izy nitetika tamin'ny lefina nitetika tamin'ny antsy nanonanao an'izay izy tonga ny ariva efa ho faty tia ny masoandro reraka andiny fasivy amby roapolo na dia efa nitsidika aza ny andro dia mbola naminany any izy hatramin'ny fotoana fanatitra ariva nefa tsy nisy nanoina na namaly na niaino azy akory aiza namaly azy ny andriamaniny aiza tsisy fanatitra ny rehetra teo aiza tsisy nefa tsy nisy nanoina na namaly na niaino azy akory dia ahoana ozy izy Eli ary ho Eli tamin'ny olona rehetra vita zany ny anjarandreo anjarany Eli amin'izay manatona ahy dia nanatona azy ny olona rehetra ary Eli namboatra ny altaran'i Jehova izay efa rava zany hoe nisy altaran'i Jehova zany teo amin'ny toerana io taloha fa vokatry ny fanenjehana sy ny fanazimbazimbana izay nataon'ny Jezebela tamin'ny mpaminan'ny Jehova sy ny fivavahana tamin'i Jehova dia noravanana ny altaran'i Jehova azy dia nanatona ny olona rehetra ary Eli nanamboatra ny altaran'i Jehova izay efa rava ka naka vato 12 araky nisan'ny firenen'i Jakoba izay niavian'ilay tenin'i Jehova hoe Israely no anaranao ary izany vato izany dia natao ny altara ho amin'ny anaran'i Jehova ary nanao adikely manodidina ny altara koa izy izay mifafy voan-javatra indroan'ny famarana ary raha nandatsaka ny kitay azo izy dia nandrasany vato-trombolay ka nametraka azy teo ambonin'ny kitay azo dia nanao hoe feno ranony sy ny rehetra sy ny efatra ka idino amin'ny fanatitra dorana sy amin'ny kitay azo dia hoko izy ataovy indray izany dia natao indray izany ary hoko izy ataovy indray koa izany ary dia nataony indray koa izany ary ny rano nirotsaka nanodidina ny altara ka no fenony rano koa ny adikely rehefa nanao tsangam-bato teo zany nanao ny altara zany Eli napetraka ny kitay dia nasiana sy ny adikely manodidina azy zany hoe nasiany tatatra zany manodidina ilay altara natao lavaka lavaka ngeza mihitsy zany ilay izy dia nasiany Eli ny rarahana rano ilay kitay tsika ve andoro kitay ve tsika dia ho rarahana rano fa anehoana mihitsy lerin'Andriamanitra zany ilay izy nasiany no rarahana rano ilay kitay indray nasiana indray indroa nasiana rano mando ilay izy vita zay zavatra zay dia inona no zavatra nitranga ary noho ny tamin'ny fotoana fanatitra ariva 5:30 dia nanatona ny Eli mpaminany ka nanao hoe Jehova o Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Israely aoka ho fantatra an'io fa ianao no Andriamanitra amin'ny Israely eo nge le tenenina hoe defi io le zavatra tenenina hoe rehefa tonga le zanak'Andriamanitra nandefa le afatra ao amin'ny Tiatira dia amin'ny endrika an'izy ny sehoany amin'ny zanak'Andriamanitra amin'ny endriky ny lelafo ny masony fa raha namangano any ny tongony anehoana zany hoe iza le ten'Andriamanitra satria misy Andriamanitra eo Tiatira dia le Andriamanitra masoandro ny eo Tiatira ilay Tirinosy io Andriamanitra masoandro io koa nefa bala koa io Andriamanitra masoandro io dia io zany le sehoany zanak'Andriamanitra hoe iza le ten'Andriamanitra satria zay mihitsy le tenany hoe masoandro sy apinga Jehova Andriamanitra ny ten'Andriamanitra fa tsy bahala no Andriamanitra dia eo zany izy dia efa mampiseho sady manao hoe misy usurpation amin'ity fiangonana ity misy fisandohana amin'ity fiangonana ity maka le toeran'Andriamanitra nefa izany ho ten'Andriamanitra ozy izy Jehova dia eto zany izy dia
zay mihitsy le vavaka nataony Elio am'le andininy fahatelo am'y telopolo teo nanao hoe mitapany faharoa aoko ho fantatra an'io fa ianao no Andriamanitra amin'ny Israely ary izao no mpanomponao ary araka ny teninao no nanaovako izao zavatra izao aoko ho fantatra fa ianao no Andriamanitra amin'ny Israely ary aoko ho fantatra fa izao no mpanomponao ary aoko ho fantatra fa tamin'ny alalan'ny teninao no nanaovako an'izao zavatra zao miano ahy Jehova mba hafantaran'ireto olona reto fa ianao Jehova no Andriamanitra ary ianao no mampiverina ny fony indray. Inona ny zavatra nitranga? Dia latsaka ny afon'i Jehova ka nandevina ny fanatitra dorana sy ny kitay hazo sy ny vato ary ny vovoka sady nandritra ny rano teo amin'ny ady kely. Ny latsaka ny afon'i Jehova. Rehefa nilatsaka zany ny afon'i Jehova iny, tsy mba hoe nampirehitra le fanatitra fotsiny, fa nandevina ny fanatitra, nandevina ny kitay, nandevina ny alitara nisy ny fanatitra, nandevina nandritra ny rano tao anatin'ny ady kely sy ny vovoka nisy teo amin'ny tany teo, tsisy levona daholo. No nidinan'ilay afo avy any an-danitra, nampidinin'i Jehova, nampahafantarany hoe iza no tena Andriamanitra. Dia latsaka ny afon'i Jehova ka nandevina ny fanatitra dorana sy ny kitay, ny hazo sy ny vato ary ny vovoka sady nandritra ny rano tao amin'ny ady kely. Ary raha nahita izany ny olona rehetra dia niakohaka ka nanao hoe Jehova izy no Andriamanitra, Jehova izy no Andriamanitra, Jehova izy no Andriamanitra, Jehova izy no Andriamanitra. Zay mihitsy ny le zavatra eto. Zay défi zay zany misy eto amin'ity fiangonana Tiatira ty hoe iza no tena Andriamanitra? Jehova no Andriamanitra. Misy Andriamanitra tsy izy zany ato amin'ity fiangonana Tiatira ty. Misy Andriamanitra tsy izy zay maka ny toeran'Andriamanitra amin'ity fiangonana ty. Ka eto le défi dia zao iza no Andriamanitra? Jehova izy no Andriamanitra, Jehova izy no Andriamanitra, izy no mampilatsaka afo avy any an-danitra. Ka vokatra n'izay zavatra zay zany, rehefa fantatra hoe iza marina ilay Jehova Andriamanitra, dia ny zavatra nisy dia zao, sambory ny mpaminany bala. Sambory ny mpaminany bala, andininy fahefapolo. Inona ny zavatra nitranga eo andininy fahefapolo? Ary hoe Eli tamin'ny vahoaka zany, sambory ny mpaminany bala, aza vely isy afa-mandositra, izy na dia iray akory aza, dia nasamborin'ny olona izy ary nentiny Eli eo amin'ny ony Kizona, ka dia novonoiny teo. Dia jereo fa inona ny zavatra nitanterahany Eli eto? Ny zavatra nitanterahany Eli eto dia ny zavatra nasen'i Jehova nataon'ny Israely tamin'ny androny, hoe rehefa miditra eo amin'ny tany Kanany ianareo, dia ao koa izy tsy hanao fanekena amin'ny firenena ianareo. Fa zao izy ny zavatra tokony ho ataonareo. Dia raisitsika kely ange zay Exodosy toko 4:30. Exodosy toko 4:30 raisitsika kely zay. Inona ny zavatra nisy teo? Exodosy toko 4:30 raisitsika kely zay. Dia vakitsika andininy 12 sy ny andininy 13. Exodosy toko 4:30 dia ny andininy 12 sy ny 13 dia ahoana izy? Koa mitandrema fandrao anao fanekena amin'ny mponina eo amin'ny tany izay alehanao ianao ka ho fandrika eo voanao izany. Fa ravao ny alitarany ary torotoro ny tsangam-bato tsampiny ary jinjao ny aserahany. Zany hoe fongory zany ny fanompo-tsampiny. Tsy manao fanekena aminy ianao fa fongory ny fanompo-tsampiny. Inona ny zavatra nataony Eli teto? Inona ny zavatra nataony Eli teto? Iverenantsika leo amin'ny mpanjaka voalohany. Rehefa naneo tamin'ny fahagagana sy ny fahalebiazan'Andriamanitra hoe iza tokoa ny tena Andriamanitra, ka hitan'ny olona hoe Jehova no Andriamanitra, izy no Andriamanitra, Jehova no Andriamanitra, izy no Andriamanitra. Rehefa hitan'ny olona zany hoe tena Andriamanitra marina, dia hoy Eli sambory ireo mpaminany bala sy ny astarte teo dia ny samboriny, dia nentina teo amoron'ny ony Kijona izy ireo. Fa tonga teo amoron'ny ony Kijona, pezozo hoy Eli, egorzeo daholo ireo. Tapaho ny tendan'ireo. Dia zany ny zavatra nitranga teo eo amin'le toko 20:9.
mpanjaka voalohany toko fa 7 ny 170 dia inona ny zavatra amin'ny trano ary ho eli taminy sambory ny mpaminany bala ary azavelisy hafa mandositra izy na dia iray akory azy dia nosamborin'ny olona izy ary nentiny eli ho eo amin'ny ony kizona ka dia novonoina teo amin'ny teny eto izy miteny hoe novonoiny fa amin'ny teny frantsay izy hoe égorgé ny égorgé zany hoe tapahany ny tendany iny zany coupé zozo zany reto inona ny anton'izay namongorana le fanimpotsampy zay zavatra zay rehefa fantatrareo ary fa Jehovah no Andriamanitra dia fongoro ny fanimpotsampin'ireo zay zany ny zavatra nisy teto zay zavatra zay ka hoajantsika eo ny lesony fa tapitra ny fotoanantsika tohizantsika indray manaraka fa zay indray ny lesontsika tamin'ity an'io ity zany dia ho tohizantsika zay amin'ny manaraka zany ivavakintsika ary isotra an'Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra raha eo misaotra anao zahay raha mbola afaka niara-nianatra sy nandinika ny teninao mikasika ilay fandeferan'ity fiangonana ity ny amin'ilay vehivavy Jezebela ilay nilaza ny teninao mpaminany vavy ka manoloky ny vahoaka an'Andriamanitra ary mampinana azy ny enana terina tamin'ny samby sy hijangajanga. Eny Andriamanitra aseho anao zany fa ianao no ten'Andriamanitra satria misy Andriamanitra izay misandoka anao amin'izany fiangonana izany ka dia misaotra raha iny amin'ny fanahinao izay mampafantatra anay izany ary ny amin'ny toy ny lesona aza dia oka ny fanahinao no mampafantatra anay ny sitraponao manamasinana irainy amin'ny teninao ny fahamarinana dia raina mandrak'izay ny anaranao raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompona nandratanay sy nanonona izany vavaka izany ray eto natrenao ary tsy tamin'ny herina ny tanjaka raha io fa tamin'ny fanahinao rery ihany dia raina ny anaranao raha io asandratra iavy ny anaranao raha io dia karaha ianao isandratra mandrakariva fa izay kosa etry misaotra raha io amin'ny anaran'i Jesosy amen. Dia isorantsika ny tompo ny amin'izay fianarana ny teny indray tamin'ity herin'ity dia manao fotoanantsika indray amin'ny manaraka izay efa dia babay daholo tsika rehetra. My father.